baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Ampifaliana trano no ianako aminao amin'ity androany. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Richard Andrianjatovo. Miresaka trany ny drafim-panavotana izay nasehon'ireo fitaovana nampiasaina tao amin'ny tabernakely fahiny moa isika hatramin'izay ka hatramin'izao. Ary dia mbola mitohy ihany ny fandinihana izay voalaza amin'ny baiboly momban'ireo fanaka tao amin'ny efitra lamba faharoa na ny fitoerana masina indrindra tamin'izany fotoana izany. Isan'ny fanaka hita tao ohatra ny fiaran'ny fanekena. Ahoana indray izany mahakasika an'io fiaran'ny fanekena io. Mialohan'izay dia tsara trantsika raha hivavaka. Ry raina izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Andinika amin'ny fahamarinana ara-baiboly izay. Hianatra momba ny fiaran'ny fanekena. Koa dia sokafo ny sainay, meo anay ny fanano masina. Avelao ny fahadisoana, ny fahotana, aza manaraka anay no ny heloka, fa ianao le mamindra fo no oka mba hanatona anay ary hatonay ihany koa. Mamindra fo satria mpanohitra tsy mendrika izay. Koa amin'ity andro anio ity ary dia metezanao hitsinjo an'ireo izay miaraka mianatra ny soratra masina amiko amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatan'izany. Amen. Ao amin'ny Exodosy 10:20 ny 10:10. Exodosy 10:20 ny 10:10 ny mikasika an'io fiaran'ny fanekena io dia miresaka ohatr'izao hoe 2 metatra sy 520 ny refin'ny alavan'izy io. 2 metatra sy 520 ary 570 santimetatra mitovy ny ampoiny sy ny avony. 570 santimetatra. Nisy vilany volamena izay nitoerany mana tao anatin'io. Ny mana no foto-tsakafo ampy sady tsy tapaka nameloman'i Jehova ny olona nandritra ny dia lavitrezaka nataony tany anefitra. Kristy ilay mofo velona no sary asehony izany mofo izany. Araka ny voalazan'i Jaona 9:9 ny 2:50. Zany dia porofo ny fiahin'ilay Tompo Andriamanitra dia Jesosy Kristy, porofo fa miady tsy tapaka sady azo antoka ho an'ireo izay miankina aminy. Tao anatin'io fiaran'ny fanekena io koa ny tehiny Arona izay nitsimoka. Azonao amarinina izany eo amin'ny Exodosy 17:20 ny 2:20, 3:20, 5:20. Exodosy 17:20 ny 2:20, 3:20, 5:20. Ny fitsomoany dia sary maneho ny fankasitran'Andriamanitra ny fidy an'i Kristy. Notehirizina tao ny tena magaga mba haneho amin'ny vahoaka matetika atserovany lasa ka tsy monomononany ary tsy antaniny intsony amin'ny tompon'ny fisoronana. Misy rakotra vita amin'ny volamena tsara io fiara io. Vakio ane ny Exodosy 15:20 ny 2:70. Ahitana an'izay rakotra vita amin'ny volamena tsara izay. Mampiseho ny famindrapo sy ny halemem-panan'Andriamanitra ampanota ny rakotra fanaovam-panavotana. Ratsorina dia maneho antsara an'i Kristy mihitsy io. Jesosy Kristy no asehon'io. Kanefa na dia mamindra fo aza Andriamanitra na dia eo aza i Kristy dia mifototra na mitoetra eo ambonin'ny fahamarinana na ny lalàny voasoratra ao amin'ny didy 10 hatrany izany famindrapo izany. Zany hoe tsy afaka ny anaisitra ny lalàny na hanao tsinontsinona izany mantsy ny Tompo
toy ny hoe ny maheo an Kristy na ny natongavan' Jesosy Kristy io dia tsy hahafoana mihitsy na oviana ny lalam-panorenana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izay zany no sary tiana asehon'io Eksodosy 15:1-20 io amintsika. Raha ny izingizina tamin'ny famarinany dia ny didy folony fotsiny ny Andriamanitra dia very sika olombelona, satria tsy manamarina mpandika lalàna na ny mpanitsakitsaka ny didy folon'Andriamanitra io Andriamanitra io. Ary ny didy folo tsy zany ny asany, fa mampiseho fotsiny ny didy folo fa hoe ianao dia nanota satria zao no nataonao, nangalatra ianao, jangajanga ianao, tsy nanaja raisy reny ianao, nitsiritra ianao, namono olona ianao dia nandika sabata, ianao dia nan'Andriamanitra hafa, ianao dia nanononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, ianao nakany ampiskidy, ianao mitahiry kalanoro, ianao makany amin'ny doany sy ny isan-karazany. Reny rehetra reny dia mampiseho amintsika hoe tena mpanota marina isika. Tokony hazakazaka hitady famonjena isika, aiza ny famonjenantsika? Ao amin'i Jesosy irery ihany. Tsy afaka marinina mihitsy zany ny mpandika lalàna na ny mpanota. Ny mpakatoy ihany ny tena sitrak'Andriamanitra. Teo amboniny koa no napetraka ny kerobima anankiroa, ary teo anelanelan'ireo no niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Teo no nisy feo nivoaka rehefa nanome toromarika Jehovah, araka ny voalazan'ny Eksodosy 15:12-20. Tsarovy mandrakariva. Fa tao ambany tao hatrany ny didy folo, mba ho sary maneho amintsika fa fahamarinana sy fahitsiana na ny rariny sy fitsarana no fanorenan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary ny lalàna naseho tamin'ny endrika vato fisaka anankiroa izay mirakitra amin'ny fahamarinany, natao anatin'ilay fiara no lalam-panorenana amin'ny fanjakany. Andao anio vakintsika ny Salamo 7:20-4. Salamo 7:20-4 toy izao vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Rariny sy fitsarana no fanorenan'ny seza fiandriananao, famindrapo sy fahamarinana no mialoha ny tavanao. Zany voalazan'io Salamo 7:20-4. Misy andalana notsoana avy tamin'ny boky ity vakioko aminao ty. Toy izao no voalazany. Izany lalàna zany dia manameloko ao fatiny mpandika lalàna. Kanefa teo ambony lalàna no nisy ny rakotra fanaovam-panavotana izay nisehoan'ny fanatrehan'Andriamanitra, ary tamin'ny alalan'izany no ny rakotra fanaovam-panavotana dia nitolorana famelan-keloka amin'ny mpanota izay nibebaka. Arak'izany, amin'ny asa-panavotana tao amin'i Kristy izay naseho tamin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana tao amin'ny fitoerana masina, dia tafahoana ny famindrapo sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana. Zany boky izany dia mitondra ny lohateny Five by which I live. Pejy 450. Taorian'ny safidrano dia nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fisian'ny havana, ny fitazomany, ny teniny, fa mbola hitohy hamindra fo amin'ny taranak'olombelona trany izy. Araka ny voalazan'ny Genesisy 5:12-17. Sary mampiseho zany fa ny seza fiandrianana any an-danitra dia voahodidin'ny havana, izay famantarana ny faneken'ny fahamarinana sy fitiavana. Apokalipsy 4:1-5. Mbola hidirantsika lalindalina kokoa momba n'io lalam-panorenana amin'ny fanjakan'Andriamanitra io amin'ny fianarana manaraka any. Fa hitantsika amin'izany fa misy dikany, misy antony, ary mifandray amin'ny tantaram-pamonjenantsika ny zavatra rehetra nisy sy natao ny aloha ary niseho tao amin'ny fitoerana masina na ny taberna kely
tetỳ an-tany. Marina ihany koa fa io no tandindo ny asa no tanterahany Kristy nanomboka teo amin'ny hazojaliana ka mandra-piaviny iray iverina eo amin'ny rao any lanitra. Ny fanontaniana mipetraka dia ity: mba mino an'izany fanavotana, izany asan'i Kristy, izany asa fisoloana ataon'i Kristy amin'izao fotoana izao ve ianao? Ny inonao izany asa ataon'i Kristy ao amin'ny fitoerana masina ao an-danitra zany ka ianteheranao tanteraka aminy no tanjona amin'izao fianarana mitohitoy izao. Tsy misy azontsika antenaina amin'ny ho avy raha tsy hamindra fo na hanobaka amin'ny fahasoavany amintsika ilay Andriamanitra, ary isika kosa dia hanaiky ny asan'i Jesosy Kristy ho antsika. Ko araroty ary. Araroty ny tombonandro, aza mba mangatakandro mbola omena antsika mandra-pivoaka an'i Jesosy avy eo amin'ny fitoerana masina indrindra ao an-danitra io ny fotoana hanatonantsika azy. Atipazo ho any amin'i Jesosy ny maso, dia ilay Jesosy mifona ho ahy mifona ho anao. Tadidio tsara fa matoy ianao tsy maty ho anatry mivelona tahak'izay, dia mbola manome famindrapo ho anao Andriamanitra. Tiany ianao hibebaka, mamindra fo aminao izy. Tiany ianao hiala amin'ny ratsy fanaonao. Inona io mamatotra anao io? Inona io mangeja anao io? Inona io mbola fikirinao io? Tsarovy, tianao Jesosy. Fa efa nanendry andro anankiray izy araka ny voalazan'ny asan'ny apôstôly, toko 17, ny 9:1-30, mba hitsarany izao tontolo izao. Ka raha sanatria ataonao tsinotsinona ny famonjena, ny fisoloana, ny fisoronana, dia taraiky eto ho levina eto miaraka amin'ny Satana ho lasa lavenina eto anao. Fa ny rariko kosa dia hanaiky an' Jesosy ane ianao. Jesosy ilay tianao, Jesosy Kristy ilay nidina avy any an-danitra mba ho faty hisolo ho asy ianao teo amin'ny hazofijaliana. Ivavaka isika. Ry iraina izay any an-danitra, misaotra noho ny amin'i Jesosy Kristy nanaiky ho avitra hisolo anay. Ekeo anay ny fisoloana nataony. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatany. Amen. Mametraka ny mandra-pitafa, mandra-piona aminao indray ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitoy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly?